Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Insay manakuaniwa radio manerantan lay feon'ny fanantenana itondrato kiazava. Taona maro lasa izay tao amin'ny Maison Blanche tany États-Unis nandritry ny fotoana ny ady tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970 tao États-Unis ihany, dia olona maro be tokoa isan'andro no tonga tao amin'ny Maison Blanche nitady fotoana mba hiaonana tamin'ny Abraham Lincoln filoham-pirenena États-Unis. Tao ireo olona manan-kajambony, jeneraly, solon-tenan'ny governemanta, ny diplomaty, mpanao politika isan-karazany ary olona maro samihafa. Nanantena mantsy izy ireo fa mba mety hahazo tombotsoa na dia kely aza amin'ny fiaonany amin'izany filoham-pirenena izany. Teo ivelan'ny Brown filoham-pirenena dia nisy sekretera izay nandray ny anaran'ireo olona rehetra maniry hiaona tamin'ny filoham-pirenena, ary tamin'ity indray andro ity dia nilaza tamin'ireo olona izay niandry teo ilay sekretera mba hiandry aloha satria tsy mbola afaka mandray azy ireo avy hatrany ny filoham-pirenena. Tao anatin'ireo olona maro be nilahatra nefa dia indro nisy tovolahy kely nanivatsiva nitady lalana. Nandalo teo anoloan'ilay sekretera ilay tovolahy kely nampilaza azy, tsy nandondona akory fa avy hatrany dia nanokatra ny varavaran'ny Brown filoham-pirenena ary dia niditra tao soamantsara. Rehefa nahita izany ireo olona maro izay niandry ila teo dia tezitra mafy ka nanomboka ny monimonina. Ny fahitan'izy ireo an'ilay tovolahy kely mantsy izay avy hatrany dia niditra tsy nandondona dia toy ny olona tsy mahalala fomba akory ary tsy mba mahalala miandry ny anjarany toan'ireo izay miandry rehetra. Kanefa dia hoy ny sekretera anankiray namaly ny fimenomenoana an'ireto olona maro be reto hoe hitady zanaky ny filoham-pirenena iny tovolahy iny, ary efa niteny taminay ny filoha mba tsy ho azo sakanana mihitsy ny zanany raha te hiditra ao amin'ny Brown ka hiaona sy hiresaka amin'ny rainy. Eny ry havana, ianao ihany koa dia manana tombotsoa manokana, mahazo alalana ifanerasera amin'ilay raintsika izay any an-danitra, ilay namorona n'izao rehetra izao, ilay raintsika izay tena tianao ka nahafoy ny zanany lahatokana mba hamonjena azy ianao. Aza mihafahafa, aza matahotra na mangatakandro lava miandro eo ivelan'ny varavarana intsony, fa avy hatrany dia manantona azy. Mbola lehibe lavitra dia lavitra izay tsy azo eritreretin'ny saina noho ny fionana amin'ny filoham-pirenena États-Unis ny tombotsoa anananao raha manantona n'ilay raintsika izay any an-danitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay afaka manao izany ho antsika rehetra. Fa izy no ananantsika rotonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Efesianina 2:2-5 sy ny 7:20. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joined hands with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. Heritage Singers.
you will notice we say brother and sister round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in his victory in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood. Joy dares with Jesus as we travel this sod, for I'm part of the family of God. The Voice of Hope. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be here, But praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood. Join dares with Jesus as we travel this sod, for I'm part of the family of God. Atolotry ny fifanantenana ho anao tsara ho fantatra. mankasitraka hatrany fanarahana ho fandaharana tsara ho fantatra ny ekipa ny AWR dia mirary indrindra mba hasoanao ny fiainoana ny fandaharana dia ankafizo ary. Raha apetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny zavatra irianao indrindra eto amin'izao fiainana izao, dia mino aho fa tafiditra ao amin'ny zavatra irianao ny anana tokantrano sambatra na fianakaviana sambatra, izay azo antoka fa miainga amin'ireo mpivady izany. Anio ary dia tsara ny hafantaranao fa manana boky mahakasika izany tokoa ny Adventist Book Center. Andeha ho arahantsika teo amin'ny micro namana Rila ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tompona andraikitry ny departemanta ny fampielezam-boky sy ny fanahy faminaniana eo anivon'ny fiangonana Adventista amin'ny tandrina ny andro 17 fahatra Ranomasimbe Indiana sady mpitantana ny Adventist Book Center. Mahafinaritra tokoa ny mitsidika ny ABC na ny Adventist Book Center amin'reto boky maro loko ahelany reto boky mahasoa isan-karazany. Eto indrindra moa Andriamatora Jonasson Velomanantsoa izay mpitantana ny Adventist Book Center izay isaorana sahady manaiky miara-miasa amin'ny AWR anolotra ireo boky tsara ho fantatsika dia hominanao avy hatrany ary ny fitenenana tompoko. Ity ndray dia boky anankiray izay atolotry ny Adventist Book Center Foibe eto amin'ny fiangonana Adventista Somanandrarina sy ny Service International de Vie Santé izay solonay tena.
tsy ena zany fa ny boky mitondra ny lohateny hoe itinéraire du couple. Mahakasika ninona avy moa zany andre matotale ny voarakitra ao amin'ity boky ity? Eto zany dia resaka fanabeazana, fitaizana, fanolorana taridalana mba ahatonga an'ireo mpivady hiara-dalana ary mba ahatonga ny ireo hanana fifandraisana tsara, kolokoloana izy io. Indraindray ianao tsara toetra, tsara fanahy fa tsy mahay mikolokolo izany fifandraisana, fakatiavana eo amin'ny mpivady zany. Zany no mahatonga ny fisian'ity boky atao itinéraire du couple ity. Ny mpanoratra ny boky dia anankiroa, de tsy izy zany fa Julien Melpose sy Annette Melpose. Mpivady zany no nanoratra ny boky. Ny zavatra resahana eo zany de hoe fifandraisana mirindra sy maharitra, une relation harmonieuse et durable. Ya, ahatonga ny mpiaino antsika ankafisahady ny akanton'ny boky azonao atao ve tompoko ny mamelabelatra tsotsotra zay tiany boky avohitra? Reto avy no taridalana hita misongadina ao amin'ny boky zay mba tiana avohitra. Voalohany, ny fisoroana. Inona moa no soroana ao amin'ny fanambadiana? Tsy inona zany fa ny fisaraha-panambadiana. Ny fisoroana, ny herisetra atao tokantrano amin'ny vady, violence conjugale. Miresaka koa izy ny hoe tokatena, asoroana zany satria misy olona hafaka ny anambady ary tena tokony anambady, fa noho ny tsy fahalalana na ny famenarana ny tojavisa-karazany de tafajanona tokatena eo mandrakizay, ka zay ny hoe asoroana. Ny olana eo amin'ny firaisan'ny mpivady, olana eo amin'ny fanambadiana rehefa miditra any amin'ny fanterana, any amin'ilay ataon'ny teny vahiny hoe troisième âge. Ny fanomana mpivady ny fisotrondronono, ka voasoratra amin'izany resaka arabola, ny fahafatesana, ny fananahana, torevitra ara-tsakafo eo amin'ny fanterana. Misy fizarana anakenina tiana avotra hita ao amin'ny boky io. Ny fizarana voalohany de zao momba ny fanambadiana. Ny fizarana faharoa de miresaka ny reto toe-javatra reto: ny fifamofona, ny faharetany, ny dingana, lay atao amin'ny teny frantsay fiancé. Ny fifidianana zay ho namana. Miresaka koa izy ny tempérament. Mbola sarotra moa ny andikana azy amin'ny teny malagasy, fa hito ny olona manana tempérament malefaka. Misy ny redredra ohatran'ny lilinady, misy ny ohatran'ny tena diso bonaika sy malefaka be amin'ny toe-javatra, ka aseony eo zany reo karazana tempérament zay ananan'ny olona. Lazainy koa ny dingana fito mba hananana ny fanambadiana sambatra. Ny fizarana fahatelo ao amin'ny boky de miresaka ny amin'ny hoe ny mpivady vao, ny fanambadiana, ny firaisana ranofo, ny fomba fifampiresahan'ny mpivady ary ny fitantanam-bola. Ny fizarana fahaefatra de miresaka ny amin'ny zaza ateraka, ny isan'ny zaza ateraka, ny fisafidianana lahy sa vavy. Io moa de Andriamanitra no mandahatra farany, fa na zany ara de misy taridalana zay atoro na ny sakafo na ny zavatra atao mba hisafidianana hoe lahy sa vavy. Ny fandrindra-piterahana, ny zaza teraka voalohany ary ny fomba fikarakarana ny zaza. Ny fizarana fahadimy dia miresaka ny amin'ny fiovan'ny toe-batana, olana rehefa samy miatrika ny fiainana, ny fikojakojana ny vatana tsy hiova tampoka. Indraindray heverin'ny mpivady fa ho tsara taresy mandimandina sy tsy hisy ketrona mandrakariva na efatrany amin'ny 5-valopolo taona azy, ka raha vao misy ny fiovana tampoka de ohatrany misy fiatraikany eo amin'ny fihetsepo izany, ka de atorin'ny boky eo reo fiovan'ny toe-batana ary ny fomba atao mba hiadana izany ary tsy ho tampoka. Ny fizarana fahaenina de zao reo olana eo amin'ny mpivady. Tsy maintsy misy ny olana,
indrindra ny mpivady mifakatia dia tsy maintsy misy ny olana madinidinika tsy maintsy sedrana sy atrehana ka de atoronyity boky itinéraire du couple ity zany ny fomba famana reo olana rehetra zay atrehany mpivady de miresaka koa izy ny hoe fampirafesana izy io moa ndraindray rehefa mitombo ny taona ary misy taona mihitsy ary lazain'olo hoe eo am'izao taona eo a de manomboka ny fironana am'izany fampirafesana izany asoroana zany raha manaraka ny torevitra ny boky itinéraire du couple isika eny ary ndray matotale inona no afatra mba tiana ao ampitaina ny mpiaino antsika manoloana ny boky itinéraire du couple ny tsara indrindra dia ny mividy mandrifa ny ty boky itinéraire du couple ity ao ny asoroana ao ny azo atao ao ny tokony atao ao ny tsy maintsy atao mba ho tanteraka ilay fanirian'ilay boky hoe mpivady manana fifandraisana mirindra sy maharitra zany hoe tanteraka reny voady ataony amin'ny alitara reny toy ny lambana koa ka faty ihany no antony isarahany mankasitraka indrindra tompoko samy manaiky angamysika rehetra manaraka ny fandaharana fa boky manana ny maha izy azy tokoa ny boky itinéraire du couple boky ahasoanao sy ny taranakao irariana indrindra mba tsy hijanona ho tsara ho fantatra fotsiny zany fa ny mba hanananao ny boky eo ampelantananao raha misy zavatra manitikitika anao mahakasika amin'ny boky na fanontaniana tianao apetraka dia antsoy ny laharataroby 033 37 109 32 averiko indray mandeha 033 37 109 32 dia ankasitrahana indrindra andriamatora jonarson velomanatsoa mpitantana ny adventiste book center nanolotra ny mahasoa antsika rehetra isorana ihany koa ianao naharitra ny aino hatramin'ny farany zoanitra srilano ny farimbona na totozan'ny fandaharana tsara ho fantatra sady mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tarika karaha Si fanati si azi si ai fa fiumbulana no tanzuni angulana mitini no tiku siwe fana iniku fani fitiavananu bibachuni fusisaju hiatra nafali nauli nahijalisia hatra AWR boîte postale 700 Antananarivo 1 Susi nisasa nitina unutina yanumanda kizai nitambachiza haifa natamatra uira nisitra unuatao kaisai mutarikecha tikwizi saditi eliana nuhu fetra AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana
fifaliana ho anay ry-piainy malala ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana izay atolotry ny radio adventista maneran-tany ity. Maniry koa izahay mba hita fifaliana sy fahasoavana ho mpanarahan'izany eo amin'ny vata fandraisam-peo mody any namana Samma, manolotra kosa Yolande Ratsurman. Ndray andro ono nisy mpanjaka anankiray izay mba te hitsapa ny fahendren'ny mponina ao aminy ary nanao izao fanandramana izao. Natsony ireo mpanompony mba nisy vatobe eo amin'ny lalana miditra ao tanàna dia lasa izy nitazana lavidavitra hoe ahoana ny mba ataon'ny mpandalo. Dia nandalo ny mpitondra vokatra anankiray, mpitondra sarety, dia nasainy vily fotsiny ilay sarety fa dia tsy nirara iny ilay vatobe teo amin'ny arabe. Nandalo indray ny petsena, nahita ilay vatobe teo ampovoan-dalana, nojereny fotsiny io dia lasa izy ireo. Dia maro ny mpandalo nanesoeso ny mpanjaka nanao hoe efa tokony esoa ny mpanjaka io fa jereo tsy voabaiko ny akory ny mpanompony analan'io vatobe io. Nandalo kosa nefa ny tatsaha iray nilanja gony kely ary raha nahita ilay vatobe dia nijanona ary nitady izay fomba niliana ilay vatobe. Ary efa voakidi ilay vato dia akory ny atairany fa nisy kitapo kely nisy vola tao anatiny. Nivoaka tamin'izay ny mpanjaka ary niarabazika ny teny hoe ho an'izay manakodia ny vato no nametrahako ireny vola ireny. Asa matahotra. Tsy mampatsiaro anao tantara ao amin'ny Baiboly ve izany tantara izany? Melony ny kafatsika ny Baiboly dia raha mivavaka isika. Ray malala izay any an-danitro, misaotra anao izahay fa afaka manokatra ny Baiboly ary afaka andinika izany. Omeo fahendrena avy aminao izahay mba ho takatray izay tianao ambara aminay amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Andeha hovakitsika ao amin'ny Jaona, filazantsara nosoratany Jaona toko 2:7-30. Izao ny voalaza, esory ny vato. Esory ny vato. Hofitintsika ny tantara. Nanana namana telo menada Jesosy tao Betania. Lazarosy, Maria ary Marta. Asa fantatrao fa Maria ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongotry Jesosy tamin'ny volondohany. Lazarosy kosa nadahany. Rehefa narary dia nanira-kola izy miravavy ilaza amin'i Jesosy hoe marary ny anadahanay ka tonga avaingana. Rehefa nandray izany Jesosy dia tsy avetrany dia nandeha fa mbola nitoetra teo andro vitsivitsy. Ary rehefa izany dia nilaza tamin'ny mpiandry Jesosy fa matory Lazarosy ka andeha hamoha azy izy. Ny tiany Jesosy lazaina dia hoe maty Lazarosy. Fa ny fahafatesana mantsy atao amin'ny Baiboly dia hoarina amin'ny toromaso. Ny vatana iray manontolo no matory miala sasatra. Rehefa tonga any amin'ny tanànan'i Lazarosy Jesosy dia efa voalevina efatrandro izy. Ary andeha hovakitsika eo amin'ny Jaona toko 2:7-30, Jaona toko 2:7-30. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia nikohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Tsara ny manamarika fa miara-ory amin'izay ory Jesosy. Vonto ny fanahiny ary eo amin'ny 5:30 ao amin'ny Jaona toko 2:7 ihany dia voalaza fa Jesosy nitomany. Io no andininy fohy indrindra ao amin'ny Baiboly. Ampilazany izany ny fitiavan'i Jesosy ny olombelona sy ny alahelony amin'izay zavatra miatra amin'ny olona, indrindra fa ny fahafatesana. Mbola misy ihany anefa ny maneso manao hoe nijamba aza sitrany koa izay aretin'ny Lazarosy sakaizany maninona moa ny tsy sotraniny. Ahoana voalaza eo amin'ny 5:30 dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo ka hoy Jesosy esory ny vato. Nametra-pantena ihany ny tenako hoe nanino Jesosy no niteny hoe esory ny vato. Azony natao mihitsy ny nibaiko io vato io hikodia
tahaka ny baiko ny tafo-idrivotra mbangina nefa dia niteny Jesosy hoe isory ny vato. Ny azo maliny zany fanontaniana izany dia misy vato misakana ny olona tsy ho velona. Izay ny olombelona ihany no tokony hanala azy. Ny vato tokony esory ny olona dia ny vato izay misakana an' Jesosy, ny vato izay misakana an'Andriamanitra. Ohatra, raha manampitsofina ny olona iray dia iny vato iny no tokony esorina. Raha mamilava ny olona iray dia ny fitrotoka ny vato tokony alana mba hahazaon'Andriamanitra miasa ao aminy. Misy vato tokoa mantsy apetraky ny olona izay mahatonga azy tsy handray ny famonjena. Ka raha tsy tapa-kevitra mihitsy ny olona iray ary misafidy ny analany vato dia tsy misy azon'Andriamanitra tao. Tsy nazoto ny analany vato Maria satria mety efa maimbo ny razana. Kanefa Jesosy niteny taminy hoe eo amin'ny 5:7 Jaona 4:12 ihany, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. 5:7 dia nesoriny ny vato. Ny finoana izany dia ny fankatoavana ny teny Jesosy, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fanarahana izay lazainy. Koa rehefa mino ianao dia afaka manala ny vato izay misakana an'Andriamanitra tsy asa. Vokatr'izay finoana sy fankatoavana izay dia nitsangana tamin'ny maty Lazarosy. Misy tantara anankiray koa nefa ao amin'ny Baiboly izay maneho fa tsy nilaina ny nanakodiany vato. Andeha indray hovakintsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka. Marka 5:9-3. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria ren'i Jakoba mba handeha hanositra ny vatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza re no anakodiany vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isolo antsika. Ento indray dia sahiran-tsaina ny vehivavy mpanaraka an'i Jesosy. Tia hanositra menaka manitra izay hitehirizana ny fatin'i Jesosy mba hateza izy ireo, izay tsy vita talohan'ny fandevenana ary tsy natao tamin'ny andro sabata fa andro fitsaharana ny sabata, tsy fanaovana raharaha. Koa ny andro voalohany amin'ny herinandro izy ireo, na ny alahady izany, mba hanaovana izany, kanefa kely ery. Vehivavy moa ny tena, ka very-hevitra sady niteny hoe iza re no anakodiany vato. Na ianao na izaho dia matetika koa no mivaky loha rehefa misy zava-tsarotra hatrehana. Inona no atao? Misy vato be misakana anao ve? Misy olana na zavatra manelielina anao tsy havitanao ny adidinao? Asa fanompoana eritreretinao atao? Misy olana misakana anao tsy ahitan'i Jesosy ve? Na olana tsy hahafahanao mahita an'Andriamanitra? Tadidio ity voasoratra ao amin'ny Marka 5:14 ity. Marka 5:14. Fa noho ny traka izy dia indro fahitany fa efa voakidia ny ala ny vato. Fa lehibe dia lehibe ny vato. Inona ny voalaza eto? Noho ny traka izy, izany hoe azo heverina fa niantso vonjy avy any ambony reto vehivavy reto, ka rehefa ny traka dia efa voakidia ny ala ny vato. Ary tsy vato kely izany vato lehibe tokoa. Misy vato izay soron'Andriamanitra rehefa mangataka aminy ianao, rehefa mivavaka aminy, mitalao aminy. Tsy tokony ahay akory hoe iza no anala ity vato ity, tsy vitako ity. Fa Andriamanitra dia mandefa anjely melo lalana izay mametraka ny fitokisany aminy. Ary ity vato voakidia ity koa dia manambara fa tsy misy zavatra ety ambony tany afaka mamatotra an' Jesosy, fa nitsangana tamin'ny maty izy ary afaka mamonjy izay rehetra mino azy. Koa andeha hiantso azy isika amin'ity anio ity. Ray malalo, misy aminay mbola mifikitra amin'ny vato izay mampisaraka anay aminao. Ampio izahay hanala izany vato izany. Misy aminay kosa nefa no nietreketraky ny tany
dia manana vato izay misakana anay tsy ho voavonjy. Irao ny anjelinao anankodi izany. Irao ny anjelinao hialo lalana anay amin'izay rehetra mety manahirana anay. Aoka tsy hisy isakana ny mpiaino an'ity fandarana ity anio, tsy handray ny famonjena avy aminao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay efa nitsangana tamin'ny maty, misolo vavanay eo anatrehany ray no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika Jacqueline. Ny zava-misy manodidinay tomakivy sy mandrerako korontanady aratsipanay aretina sy loza maroko ny saiko sy ny tenako malemy eo anolony rey zava-manjo tsy vitako miharitra ny memy ko avelomy tombony finoako izay rehetra ao anaty foko na ny fisaina na fironana dia ratsy foana ka mampitoloko toa hitondra fiemorana kanefa lony famindraponao Jesosy io ny hotako avelao amboarire ny fiainako izao ho feno ny fanahy ho tonga toana ny fikasana de mba misy ihany fa ny fanaovana no sarotra olo mahantra haoka mitomany to tsy ho tafary na tsy ho avotra ko ny finoko tombo atanjaka dia tovia mikiony tenina iotrano ony pandrisiao o masina ho tonga olo baova. AWR Téléphone 034 06 797 62. Inona mihatra hito antany ianao Jesosy dia mbola eoko volokanampy hamafatomany volokanova vao ny fo kodia tsy irona ny finoko na inonino na anjarako na fafatesana zatsy aoko satria Kristy Jesosy beoa irako. Eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina
inona no atao mba haizantsika miaino tsara? io no fantaniana hitadiavantsika valiny amin'izao fandarana androany izao. Miaraka aminao eto ny namanao Elion sy Atsa. Miarabanao zay ary manasana ihany koa mba haritra hatramin'ny farany. Niresantsika tany aloha zava-dehibe mihoatra ny fahaizana miteny, ny fahaizana miaino. Tena iankinanaina ny fahaizana miaino ary indrindra mahatsara ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Miara-mahita sy mahatsapa isika amin'izao fotoana izao fa miena be ny fahaiza-miaino, na eo am-mpivady zany, na eo am-mpianaka, na eo amin'ireo ray-tampo, ny mpiara-miasa. Tsy ny sofintsika nefa ny olana araka ny ohatra efa hitantsika tany aloha, fa isika mihitsy no tsy mampiasa araka ny tokony ho izy intsony ny sofintsika mba hienona. Firifiry ny vehivavy mitaraina noho ny vadiny tsy miaino azy. Ny ankizy malahelo satria toa tsy mariazy dada sy neny. Ny mpampianatra mikikika mafy ao an-tsekoly satria izany no iveriny fa hahatonga ny ankizy ary. Tsara ny amerinana ilay teny voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe izay manatsofina aoka izy iaino. Matoa zany ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe izay manatsofina aoka izy iaino, dehibe ny manatsofina fa tsy miaino. Ohatra amin'izany na manahaja zavatra iainana andavanandro rehefa miresaka amin'ny olona anankiray ianao dia ny fironanao zany amin'ny maha-olona anao dia izao. Tsy hoe tsy liana loatra ianao rehefa miresaka aminao ny olona anankiray, tsy dia hoe tsy liana amin'ny zavatra resahany ianao, fa ny tena mibahanao an-tsainao rehefa miresaka amin'ny olona anankiray matetika mahazo ny akamaroan'ny olona izany dia ny mieritreritra sahady hoe inona no teneniko rehefa tapitra ny tenin'ity olona miresaka amiko ity. Dia ny fiainona ilay zavatra resahany amin'izay fotoana izay tsy mifantoka amin'izany loatra ianao, fa ilay zavatra efa eritreretinao fa ho tenenina aminy na inona lazaina eo, io ny fantohany sainao hoe mpiresahana. Zany zavatra izany dia rahana malala fa tsy mety. Izay ilay tsy fahaizana miaino mihitsy, manatsofina fa tsy miaino. Rariny loatra raha ianarana izy ity mba hampahomby ny fifandraisantsika na amin'iza na amin'iza. Ny dingana voalohany ary mba tonga antsika iaino tsara dia ny fampiasantsika araka ny tokony ho izy ny sofintsika. Fampiasantsika araka ny tokony ho izy ny sofintsika. Mety an-tany vetrany ianao izandray moa zany tsy mahay mampiasa ny sofiny, io nge misokatra eo foana, tsy tahaka ny vavy io ka hoe ikatona, fa tena mila ianarantsika mihitsy zany. Ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony sy ireo zokiolona makany am-piangonana no tena mpampiatra an'izy ity. Ny zavatra atao voalohany mba tonga antsika hampiasa tsara ny sofintsika dia ny manakaiky araka izay azo atao ilay olona miteny. Ny antony dia mba hahafahanao mandry izy elazainy, raha toa ka miteny mora izy na miteny amin'ny antoniny. Ny antony anankiray koa na manahaja dia izao hoe le fihetsika somary mirona manakaiky an'ilay olona rehefa iaino azy ianao dia ahitan'ilay olona hoe tena liana tokoa hiaino izay zavatra tiany ambara aminy ianao. Izay koa ny antony anankiray. Ary tsara koa raha mijery azy tsara amin'ny fotoana iny, mijery ny masony, mijery ny fihetsiny rehetrarehetra, mahita ny fihetsiky ny tanany, ary azontsika atao mihitsy izy amin'ny fotoana iny mamaky ny fihetsem-pon'ilay olona eny amin'ny endriny. Fonteny eny eto no ilazana fa tsy mbola naritsika olona no elohina noho ny fiainona. Kanefa be dehibe ny olona retsika no ampangaina noho ny teny nataony. Antoindray atsika hiara-ianatra iaino hoe aoka ho vonina iaino isika alohan'ny ikasana iteny. Raha miomana iona amin'ny olona, amin'ny namanao na amin'ny vadinao na ny zanakao na mpiara-miasa aminao ianao, eny mety mpiara-vavaka aminao, na dia hitondra vahaolana aza no niantsonanao, dia aoka ho laharam-pahamehanao anao ny iaino aloha. Miaino aloha, manakaiky azy, manatrika azy raha azo atao mijery tsara azy. Dia ho hitanao fa betsaka amin'ireo zavatra efa nokasainao ho tenenina no tsy ilaina tenenina koa rehefa avy miaino azy tsara ianao. Ary indraindray aza dia tsy mila anao hiteny akory ilay olona, fa ny aino azy fotsiny no ilany ianao. Ao anatin'ilay hoe teknika anankiray amin'ny fiainona na manahaja dia tsara ny alalantsika
mpiara-mianatra sy miara-mianatra tsika eto a fa ny 8 ny afatra miampita avy amin'ny olona anankiray a dia tsy avy amin'ny teny no lazainy fa avy amin'ny fomba nampitany azy. Ny fihetsiky ny tanany, ny fihetsiky ny maso, ny fihetsiky ny tarehiny, ny fihetsiky ny vatany eo ampitenenana azy a reny no mampita ny 8 ny afatra miampita avy aminy fa tsy lay teny nampiasainy akory aza. Izay no mazava-dehibe ny hoe manatona kely, mijery tsara ny masony, mijery tsara ny endriny, ny fihetsiny, fa ireny ny tena mampita be dehibe ny afatra tia ny ampitaina ao anatin'ny fahaizana miaino zany zay. Ny zavatra atao faharoa mba tonga antsika hiampiasa tsara ny sofintsika dia ny fialana na fanalavirana na fampanginana ny feo hafa mety any mba-tsembana. Vonoina na koa ahena ny avon'ny feon'ny radio meloa ny resahana. Azo atao koa ny mamono ny fahitalavitra na miala amin'ny toerana manakaiky ny fahitalavitra rehefa hiresaka isika. Azo lazaina fa aretiny izao andro moderna izao mihitsy izy io. Ary voalaza fa ny tsy fahaizana mifampiresaka na ny tsy fahampiany fifandraisana no antony voalohany mahatonga ny fisaraha fianakaviana. Noho izany dia mila maka fotoana ny ankonana, miara-mipetraka dia mandinika sy mifanakalo-hevitra hoe inona ny tokony ataontsika mba hisy fotoana bebe koa ifampiresahana na koa ahatonga antsika mba hahay ifampiaino bebe kokoa. Zava-dehibe io namana hiatsa satria mario tsara ho antsika isaky ny fianakaviana. Samy miala voamaraina ao an-trano a, indraindray a tsy miara-misakafo akory ny atoandro a, rehefa hariva tonga avy any ampiasana samy reraka dia misokatra ny televizion dia samy any amin'ny televizion ny maso, ny sofina, na any amin'ny radio, na any amin'ny gazety, na any amin'ny facebook, na amin'ny telefonina mihitsy aza, dia efa avy eo samy matory. Angamba misy fanapa-kevitra tokony ho raisina mihitsy ho an'ny fianakaviana hoe mandritra ny 4 minitra na adiny 4 mba atokana isan'andro iarahana amin'ny sakafo, tsy mijery televizion, tsy mandray telefonina fa dia mba ny vadinao sy ny zanakao sy ny zokinao sy ny zandrinao a ireo aloha ny televizion sy telefonina ho anao mivantana. Tahaka an'izany koa rehefa avy miasa avy any ampiasana any manao fanahiniana mihitsy satria sarobidy mihitsy ty fifampianoana, fifampiresahana mivantana, fanokafana ny foy, fanakalozana hevitra mikasika ny zavatra nitranga nandritra ny andro ny tokony atao raha-pitso sy ny sisa zava-dehibe mihitsy zany. Araka ny fikaroana nataondra manampahaizana manokana mikasika ny fianakaviana dia lasa nangalatra ny fotoana ny fianakaviana reny fitaovan-tserasera vokatry ny teknôlôjia ireny. Raha zavatra anankiray tokony hampitambatra indray dia tokony hotandremana zany zay lafin'izay. Misy rem-pianakaviana izay moa sendra tafaresaka taminay tanaty fiara fitaterana dia osy izy hoe ny anay ozy izy rehefa tonga ao trano a dia misy fanarahana mihitsy hoe apetraka etsy avokoa ny telefonina rehetra dia taza maso hoe ireo ny telefona. Ny antony dia mila fifampifehezana isika ao tokantrano, tsy efa n'olona irery io satria misy fahazarana ratsy efa mipetraka nandritra ny fotoana ela. Raha toka tsapanao fa mihamangatsika ny fifandraisana ao tokantrano, asa mitady vahaolana hafa aloha fa amboary ny fifampiainoana. Be dehibe ny olona vesara ny fahoriana sy ny akiviana ny sorisory nefa ny any tiany, ny any tadiaviny dia olona iaino azy fotsiny, olona tena miaino azy, tsy hanoro-hevitra azy, tsy hanome vahaolana ho azy fa olona iaino azy. Tafiditra ao anatin'ny hoe teknika ny fahaiza-miaino koa namana hiaja ny hoe raha zava-dehibe no resahanao amin'ny olona anankiray a, tsy tsara ho ren'ny hafa izany, mila mitady toerana mangina mihitsy satria izay manamora ny fiainona zay zava-dehibe ao anatin'ny fifampiresahana. Eto am-pamaranana dia tianay ny ampaherenao misintona ny fahalianantsika, ny manodidina antsika rehetra, ny dokam-barotra, ny sary mihetsika, ny tantara,
ny sary isan-karazany tsy maintsy mifampiaino nefa isika satria fototry ny aintsika ny fifandraisantsika mivantana amin'ny olombelona manodidina antsika ady tsy maintsy atrehan'ny tsiraray amintsika ny tena miaino indray raha omembonahitra ny olona mahay mandahateny sy mandresy lahatra dia hoy kosa ny soratra masina hoe fantatrareo izany rahalahiko kanefa aoka ny olona rehetra halady iaino ho malay miteny ho malay nkotezitra. Jakoba toko voalohany 9:20 omen'ny soratra masina lanja ambony kokoa no ny fahaizana miteny ny fahaizana miaino. Dia izay indray no entina mametraka ny veloma mandrapitafa aminao. Mandrapiono. Darika mendrikaja. Ilay fihavanana sy ny fifankatiavana zany no lasana zavona mifandivy vavamo napetraky ny tombo atriza dia ny mahifankatiavantsika ho tonga iray mifankatiavare mifankatiavare fa izany no fantarany fampianany ka avia andao iaraty aminy Kristy satria tokana ihany ny lalana eo aminy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Amitsika milaza fawezana kandria manisha ni manaiky ny tompo ny aniza unu faendre raha tohianao maniriny mba ovonje mifankatiavare fa izany no fantarany fampianany ka avia andao iaraty aminy Kristy satria tokana ihany ny lalana eo aminy. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy@gmail.com. misaotra tompoko. Anaoendrany zao dia sindrina na kuavariana namanjeny ny andro molava antany mediana fa ilay fahavalo masika dia miasa fatratra mahadravana hery iraisany pirana. Ilay feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. dia fifaliana ho ahy mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandre Mitansoa ny miona aminao indray amin'ny alalany ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity na ny AWR. Tao anatin'ny andro vitsivitsy isika dia nianatra lesona betsaka mikasika ny
atao hoe fitiavan'olondroa ny tokony ho endrika izany hoe fitiavan'olondroa lahy sy vavy zany araky ny fampianarana omen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny boky ny tononkirany Solomona. Ny andinina izay no fantenana ho ataontsika tsy anjery dia ao amin'ny tononkirany Solomona toko 7:9 no ahitanao azy. Tononkirany Solomona toko 7:9 izay manao hoe ataovy toy ny fanomboakase eo amponao aho sy toy ny fanomboakase eo an-tsandrinao fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana masika tahaka ny fiaina tsy hita ny fahasarotam-piaro ny lelafiny dia lelafo midedadeda eny lelafony Jehova. Ny rahantsika nijery teto fa ao anatin'ny vanim-potoana manamarika ny fiainan'ny akamaroan'ny olona eto an-tany izany hoe fanambadiana izany anisan'ny tena lehibe mihitsy aza. Misy koa nefa ireo nifidiny tsy hanambady no ny antony samihafa ary safidy ara-dalàna izay tsy melohan'ny tenin'Andriamanitra velively koa izany. Tsy olon-drehetra no miditra amin'ny fanambadiana fa ho an'ireo izay miditra amin'izany kosa dia tsy maintsy lazaina fa mitondra fiaikana manokana nefa koa tokony hitondra fitahiana manokana ny fanambadiana. Ary izany dia miankina amin'ny fomba nidirana tamin'izany ary izay no mahatonga antsika mila mandray toromarika avy amin'Andriamanitra mba tsy ho tonga afo be ny tokantrano. Misy tononkalo malaza manao hoe ny lanitra ve ny tadiavina sa ny helo izay mahatsiravina ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana. Ka rariny loatra Andriamanitra raha manome antsika toromarika ho an'izay nifidy ny hanambady mba tsy ho lasa afo helo azy zany tokantrano zany fa mba ho arak'izay nikendren'Andriamanitra azy. Satana moa dia manao izay fomba rehetra hatrany amin'ny fisafidianana izay ho vady mihitsy mba hahatonga ny olona tsirairay ho tafiditra amin'ny helo rehefa tonga ao tokantrano fa tsy arak'izay niheverana azy. Iray amin'ireo boky ao amin'ny Baiboly tsy dia be mpamaky loatra ny boky izay nakatsika lesona dia ny tononkirany Solomona. Lazalaza ny amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny vehivavy ampakarina ilay Solemita sy ilay Tiny izay tsy iza fa ny mpanjaka Solomona izany boky izany, ilay olona voalaza fa nomena fahendrena manokana moa Solomona. Maneho ny zava-miafy ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny olombelona sy ny fifaliana eo amin'ny fitiavana ny fampizaran'ny mpivady eo anivon'ny tokantrano io boky io. Noho izany dia tena tsara dia tsara mihitsy ny amakian'ny mpivady an'izany. Na dia hoarina matetika amin'ny tandindo ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olony aza. Izany boky izany, fifandraisan'ny Kristy amin'ny fiangonana dia miresaka momba ny fitiavana eo amin'ny samy olombelona mpifankatia mihitsy aloha izany. Izay hita eo amin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy. Tsy ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy tsy misy an'izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ny anarantsika teto fa rehefa namorona ny olombelon'Andriamanitra dia vatana saina fanahy. Ireo rehetr'ireo no mahatonga ny olona ho velona. Ary samy tahin'Andriamanitra daholo ireo, misy manavaka ny vatana sy ny fanahy hisaraka. Dia mivoaka amin'ny fitenenana tahaka an'izao hoe zao rangaha resaka rabatana tsisy idiran'ny fivavahana. Na koa hoe zao rangaha resaka fivavahana tsy idiran'ny resaka arabatana. Fanipaka amin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Tian'Andriamanitra hanome voninahitra azy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny tenantsika sy ny fanahitsika isika. Hanome voninahitra azy na inona ataontsika. Ny olombelona amin'ny fahafenoany no asain'Andriamanitra ho amasinina atokana ho amin'ny tanjona irian'Andriamanitra ahasoantsika tsirairay fa tsy ny ampahany fotsiny. Masina mitovy ny lanjan'ny fahamasinana ireo ratsambatana rehetra eo amin'ny vatantsika ary tsy natao taon'Andriamanitra fahatany fa misy antony avokoa. Ny tononkirany Solomona dia nampianatra ny mpivady lahy sy vavy fa tokony hifaneo fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika mihitsy izy ireo ny fiteny. Matetika moa mpivady rehefa tonga ao tokantrano ao dia tsy sahala amin'ny tamin'ny fotoana talohany nidirany tamin'ny tokantrano ny fomba fiainany. Asa na reraky ny asa aman-draharaha ve? Kanefa izany indrindra aza ny tokony hifanantonana akaiky, hifanolokoloana ny fitiavana.
dia nampianatra antsika mihitsy ny tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny boky tononkirany solomona fa ilain'ny mpivady ny kolokolo ny fitiavana mihoatra noho ny tamin'ny fotoanany famofona sy atao any an-tsainany fotsiny izany fitiavana izany fa mila aseho mihitsy amin'ny fihetsika sy ny fiteny ary atao matetika aza tsy fanao n'izao tontolo izao izany fa ny zanak'andriamanitra mihitsy ny tokony ianao an'izany araka ny voalazan'ny tononkirany solomona dia mampianatra antsika fihetsika be dehibe tokony ho ataon'ny mpivady zany boky zany ny tsy fanaovana an'izany anie dia anisan'ny manimba tokantrano mihitsy tena manimba be dehibe dia aoka hoarana izay voalazan'ny tenin'andriamanitra ny anarantsika tao amin'ny ty boky tononkirany solomona ty ihany koa fa andriamanitra dia maniry ny amerina amin'ny laoniny ny fiainan'ny mpivady izay nomen'andriamanitra hatrany am-boalohany amin'ny alalan'ny fitiavana izay nitiavan'andriamanitra antsika ny anarantsika teto fa raha amin'ny karazam-pitiavana efa simba ny fahotana iainantsika izay fahitantsika andavanandro eo am'mpifankaty no hifankatiavantsika dia hitovy amin'izao tontolo izao foana ihany ny fiainantsika fa tsy maintsy ilay karazam-pitiavana avy amin'ny fanahy masina ary izay irery ihany no hahafana manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra sy hahafahantsika mifankaty amin'ny fitiavana tsy misy fihetsaram-belatsy tsy misy fitiavatena tsy mitadiny azy tsy mora sosotra tsy manao otrpo tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana zany etra izany a dia endrika isehon'ilay fitiavana marina izay avy amin'ny fanahy masina irery any ny anarantsika teto fa na isika mitia amin'io karazam-pitiavana vokatry ny fanahy masina miasa ao anatsika io na isika mitia amin'ny karazam-pitiavana izay manimba tsy misy afa-tsy izay ny karazam-pitiavana isika izay mikaroka tena fitiavana marina zany ho antsika tanora na lehibe ihany koa dia aza mieritreritra zany ianao fa ahita tena fitiavana avy amin'ny olona anankiray tsy manana ny fanan'andriamanitra satria vokatry ny fanahy masina eken'ny olona anankiray asa ao anatiny ihany zany karazam-pitiavana izany fa tsy ho haintsika foronona amin'ny heriny tenantsika mamitaka ny karazam-pitiavana hifankatiavantsika tsy eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny anarantsika tetokoa ireo dinga-pitiavana mitondra makany amin'ny fanambadiana ary naseho ny mazava tsara fa tsy antery tsy misy fifanerena ny tena fitiavana marina mifanaja amin'ny fomba mitovy mihitsy zany no lazain'ny tenin'andriamanitra ny tena fitiavana ho antsika izay mbola tsy nandalo zany firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana izany a dia kendreo mihitsy ny anaraka izay voalazan'ny lesona tehirizo madio ny tenanao mandra-patonga ho any amin'ny fanambadiana ho anao izay efa nandalo tamin'izany afaka mangataka famelan-keloka dia afaka manomboka fiainana vaovao indray aza tao manelingelina ny sainao ny lasa satria efa nalevin'andriamanitra ny ambanin'ny ranomasina lalina ny fahotanao afaka manomboka fiainana vaovao ianao mirary fahombiazana ho an'ny mpivady rehetra izahay azadiny fa Jesosy no nitany fanambadiana ary anisany nanamarika ny fanomboan'ny asany tetỳ-tany zany tahaka ny tahiny ny fanambadiana tany edena azo ny mpivady tsirairay atao zany ny mangataka fanampiana manokana amin'i Jesosy mba ho tratran'Andriamanitra ny tanjona ny kendreny tamin'ny fanorenana ny fanambadiana amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.